ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika ny tokantrano afaka malalatra ty alakamisy fa 13 ny volana jolay ity. Ny mofinainantsika anio dia ny salamo fa 450 andiny fa 4 ka hatramin'ny andiny fa 7 salamo fa 450 andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 7 fakitsika aminaran'i Jesosy. Indro Andriamanitra no mpamonjy ahy, ny tompo no mpanohana ny fanahiko, hamalina ratsy ataon'ny mpampahory ahy izy, aoka ny fahamarinanao no andrigananao azy. Sitrapoko ihany no nanateraka fanatitra ao anao, hiderany anaranao Jehovah fa tsara izy, fa efa namonjy aho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy, ary masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaloko. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity salamo 450 ity rehefa malala dia tonombavaka fisaorana, tonombavaka fangatahana izay nataon'i Davida, tonombavaka ny finoana mihitsy izay nataon'i Davida fony izy nandositra ny Saoly. Fony izy nandositra ny Saoly ary tao akatereny izy no niantso an'Andriamanitra. Azo lazaina hoe tsy nanana n'aiza ny anterana intsony izy satria na dia izay olona tena tiany aza izay akaiky azy dia tsy azony ny anterana. Teo ary Davida amin'ity salamo 450 ity dia mifamatotra amin'ny ilay tantara amin'ny bokin'ny Samoela voalohany toko 7 ny andiny fa 5 sy ny manaraka rehetra. Rehefa nosorana mpanjaka Davida dia velom-pelonana satria moa mbola mpanjaka Saoly, mbola teo am-perinasa Saoly no nivadika tamin'Andriamanitra ary dia niala tamin'ny Saoly ny fitiavan'Andriamanitra, niala tamin'ny Saoly na ny maromarina kokoa ny fitiavan'Andriamanitra moa io tsy hoe tsy tian'Andriamanitra Saoly, fa niala tamin'ny Saoly ny fahatokina ny fitokisan'Andriamanitra, niala tamin'ny Saoly lay voninahitr'Andriamanitra nasalotra ny azy ary dia velom-pelonana ny Davida i Saoly, indrindra ny olona niantso tamin'ny fotoana andro manao hoe Davida mahafaty alin'alina, Saoly mahafaty arivoarivo, dia velom-pelonana any Davida ary i Saoly. Ary dia nanao zahay hahafaty azy. Vokatra izany dia niery Davida, niery mandra-pahatongan'izay mety ho fandaminan'Andriamanitra. Davida tsy nieritreritra handrombaka ankery mihitsy ny fahefany Saoly, fa niandra ny fandaminan'Andriamanitra izy, dia niery izy. Satria tsy tamin'kery mihitsy, tamin'kery no nakany Davida ny fanjakan'ny Saoly akory, fa tena fandaran'Andriamanitra. Ary dia nandositra ny Saoly Davida. Rehefa nandositra ny Saoly izy dia amin'ity salamo 450 ity dia tantarain'ny bokin'ny Samoela toko 7 hoe nandositra tany amin'ny fokon'ny Zifita izy. Tany amin'ny fokon'ny Zifita, tany amin'ny Zifa zany. Tany no nandosirana. Nisy ala kely tao, ho ny filazan'ny bokin'ny Samoela azy, nisy ala dia nandositra tao izy zany, hery tao Davida sy ireo mpiara-dalàna tamin'ny vitsivitsy. Kanjo nisy taoponina tao Zifa, nafantatra hoe nihery tao Davida satria tsy olona ray, tsy olona roa kely mpiara-dia tamin'ny Davida fa olona maromaro. Ary rehefa olona maromaro dia tsy ahafenina, indrindra ao anaty ala tamin'ny faritra eny teo, tsy dia hoe ala be ohatrany tahaka ny ala anaty tsinanana akory. Dia fantatra izany, fantatry ny mponina tao Zifa fa nihery tao Davida. Dia nisy namadika ary dia nakany amin'ny Saoly manao hoe ory Saoly ao aty aminay ange Davida, inona ny tononanao mandeha mitady azy amin'ny toeran-kafa, fa Isao i Davida dia mihery aty aminay aty, tongafa aty. Ary dia naniraka olona i Saoly manao ndana farito tsara hoe aiza ny misy azy. Dia niazakazaka Saoly rehefa nafantatra an'izay nandeha nanenjika any Davida. Davida koa nefa naizanona tsy zany azy dia nafantatra manana olona koa izy tao andapany Saoly izay tia azy. Dia atao fotsiny hoe farafahakeliny ny zanak'i Jonatana, zanak'i Saoly. Dia nafantatra Davida fa manenjika azy Saoly satria natorony Zifa, natorony Zifita zany any Saoly ny toerana misy any Davida. Dia lasa Davida nandositra tany amin'ny efitry-maona, ny filazan'ny bokin'ny Samoela azy. Ary dia nenjehany Saoly tany amin'ny efitry-maona izy. Ary rehefa tonga tany amin'ny efitry-maona izy teny an-dalana dia
nisy ny antso Saoly hoe orpanjako ianao manentsika ny Davida fa ny Filistina nge ny sapotona ka manafika ny tanàna indray de mazava ho azy resaka lahara-pamehana navelan'ny Saoly aloha Davida fa lasa izy nandeha niverina nandeha nanafika aloha ny Filistina zay saika hananika ny tanàna ary rehefa voalaminy zay de lasa indray Saoly vo niverina nandeha nanentsika ny Davida taoriana ny elany tany Maona avy any faritra Zifita zany izy de nakany Maona de nandositra tany Njedy fantatry Saoly ihany fantatry ireo mpitsongo dian'ny Saoly fa nandositra tany Njedy indray Davida ary dia naniraka 3 lahy Saoly niaraka taminy niantso miaramila 3 lahy zany izy iaraka taminy voafantana tsara reo nisambotra ny Davida tao Njedy satria fa tsy azo ny tany Maona tsy azo ny tany amin'ny faritra Zifa dia io ndray fa ao Njedy dia ny filazany boky ny Samuel azy amin'ilay tantara ny fanandrify amin'ity salama 7:15 ity zany dia rehefa andeha Saoly niaraka tamin'ireo miaramila 3 lahy de tojo tao amina batery fiarovana io fiteny Davida mianjakariva moa hoe arambato batery fiarovana de nisy zoy tao dia niery tao amin'ny zoy io tao Njedy zany Davida niery tao izy raha ny tena tokony izy de tratra ny Saoly tao mihitsy izy de Saoly zany ivelan'ilay zoy dia nahita lay zoy izy de lasa Saoly hoy ny filazan'ny Samuel voalohany azy lasa Saoly 14 hoy izy manao hoe kaniditra tao amin'ny zoy Saoly mba hiavela nefa Davida sy ny olony efa nipetraka tao anatin'ny zoy le teny hoe hiavela hoe lasa Saoly zany de hiavela ao amin'ilay zoy nefa Davida sy ny olony efa tao amin'ilay zoy ny teny hoe miavela amin'ny teny malagasy dia miaratsiny mivoaka ny fiteny azy ny teny malagasy tena madio milaza hoe mivoaka de miavela fa efa tsy mampiasa an'izay teny zay tsy nohontsika fa zay ny fiteny tena tranainy fa ny teny hoe mivoaka de vokatry ny teny frantsay fotsiny ihany hoe lasa mandeha mivoaka permission de sortir moa tenintsika tambola nianatra de vokatray na tonga izy hoe fivoahana ny trano raha ny tena marina zany tsika mampiasa teny hoe trano fivoahana sana ny resaka mampiasa hoe trano fivoahana fa raha ny tena izy tokony hoe trano trano fiavelana zay ny teny malagasy satria tsy trano fivoahana mihitsy io raha mivoaka ahoana moa fa tena tokony teny malagasy madio hoe trano fiavelana teny malagasy madio zany driavana fa efa tsy fampiasantsika tsony moa asana teny ve mivoatra de arina zany sa ahoana fa avelantsika zay avako malala fa ny avela tao amin'ny toeran'io zany Saoly Davida sy ny namany kosa tao amin'ny toeran'io de hoy ny namany manao hoe io fa natolotr'Andriamanitra ao anao eo ampiavelany Saoly io fa natolotr'Andriamanitra ao anao asio amin'izao hoy ny mpiandany tamin'ny Davida ary tena raha azon'ny Davida tokoa de natao zany de hoy Davida amin'ny 17 aitsika tsy anjery hoy Davida manao hoe sanatry amiko ny anintsitra ny tanako amin'izay voahosotry Jehova hoy Davida manao hoe olom-boahosotry Jehova io noho zany dia sanatry amiko ny kasy tanana azy avelao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa izao kosa andeha asiko marika ny kapotiny asehoko aminy fa efa teo ampelantanako ny ainy fa tsy nasiko izy de zay moa ny tantara riavako malato zany no nanoratana ity salamo 4:15 ity salamin'inona zany izy io raha izany ny tantara raha hoanao mamaky ty sotra masiny ity salamin'inona izy io fa raha kely ndre zavatra 3 lehibe reto voalohany de izao salamin'ny fifahatokina an'Andriamanitra zay mahatonga ny Davida ny teny manao efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy de ny olona zay matoky an'Andriamanitra no manonona itony salamo tony raha mifidy salamo ianao zany hoe inona moa zany Andriamanitra no salamo na inona ny salamo anankiray tianao ilazana fa matoky an'Andriamanitra ianao niadinao de ampelantanao an'Andriamanitra ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainanao de akinonao amin'Andriamanitra zay ny Davida riavako malala fa ny faharoa ity salamo ity koa riavako malala de salamon'ny olona ao anatin'ny ady sarotra salamon'ny olona ao anatin'ny ady sarotra satria ady sarotra tany am-pireny Davida tsy nanao na inona nge Davida nge tsy nanisy ratsy ny Saoly
Davida nge nandresy ny Goliata, Davida nge nosoran'ny olona ho mpanjaka, Davida nge tiany olona de velom-pelonana fotsiny Saolina moa ny fahadisoany Davida. Fa diso azy fotsiny izy teo amin'ny Saoly de nenjehiny Saoly de niery izy. Ary tony salamo tony salamo tany ampanjosira. Endry afaka malala tandrify indrindra amin'ny fiainantsika ankehitriny zany itony salamo tony salamontsika latsaka Katerina. Ary rehefa latsaka Katerintsika inona ny salamontsika, inona ny tenintsika? De iny Davida manao hoe fa efa namonjy ahy afaka amin'ny fahoriana rehetra Andriamanitra. Rehefa latsaka Katerina re afaka malala ny valiteny andrasan'Andriamanitra antsika latsaka ao Katerina de ny valiteny ny finoana ihany sy ny fifikirana amin'Andriamanitra. Tsy valiteny ny vakalana. Tsy avy Davida rehefa aveo ka niteny tamin'ny mponina tao Zifita manao hoe ino ty ataonareo, ratsy fananareo. Tsy nandany fotoana ny nanasa vanky tamin'ny Zifita. Davida tsy zay ny zava-dehibe ny tantarain'ny Samuela, boky Samuela, fa izao niataka izy, nanaja teny izy, ny lalany no ny zorony, nahatoky an'Andriamanitra izy, nandefitra izy. Afaka malala zava-dehibe zany toe-panahy zany afaka malala raha ao anatin'ny ady sarotsika de matetika mety azo ny fakapanahy ampiasa hery, azo ny fakapanahy akahala, azo ny fakapanahy efa nahoana nareo mamadika, tsy efa ny fanarahana fifambavelao zay mba hiry ato aminareo ato, maninana ataonareo an'izao zahay satria ve zay sy ny sisa rehetra mety ho toe-javatra tahaka izany mety ho toetra ny olona riavako rehefa anatin'ny ady sarotra ndray ara rehefa anatin'ny ady sarotra tsika de hitatsika miiba daholo ny zavatra rehetra nahoan'izay no avela orery satria moa zay mahantra ve de atao an'izao, satria moa zay tsy manana de atao an'izao, satria moa nareo manan-karena ve de manitsakitsaka anay, satria moa nareo ve aty sy ny sisa rehetra mety ho tenenitsika riavana. Zany azony Davida ny tenenina maha-olombelona azy satria nindrany izy tao amin'ny Zifita fa tsy ny teneny zany izy. De azay mahatonga an'ity teny ity manao hoe fa ny olona hafa firenena no mitsangana amely ahy. Andininy fahatelo Salama 1:10. Iza le hafa firenena mitsangana amely ahy Zifita. Ary olon-dozabe no mitadiny aiko izy io Saoly olon-dozabe io napetrany tamin'Andriamanitra zavatsarotra rehetra afaka malala ny dikany hoe mametraka ny zavatsarotra amin'Andriamanitra de hoe tsy manao ninina akory hitatsika fa nandositra Davida rehefa avy eo niala nandositra tany amin'ny hevitry maona izy zany hoe rehefa ao anatin'ny ady sarotsika teren'ny fahavalo, teren'ny zava-manahirana, tratra ny fahakalana, tratra ny fialonana, ivadian'ny olona, tsy rarahin'ny olona, enjehin'ny olona, akalain'ny olona sy ny sisa rehetra, dia inona mety ho fihetsika? Dia hoe Davida hoe niapetrako amin'Andriamanitra niadiko fa izao koa nefa niezaka Davida. Ny dikany tenena nandositra Davida dia izao nametraka ny zavatra rehetra tao am-pelatanan'Andriamanitra, niandra ny fotoanan'Andriamanitra izy. Tsy nampiasa hery izy. Tsy nampiasa vavy izy, tsy nampiasa nay fa niandry ny fotoanan'Andriamanitra izy. Satria azo ny antoka fa tsy maintsy ho avy ny fotoanan'Andriamanitra. Tsy maintsy izy zay fotoanan'Andriamanitra zay. Zay le finoana riavako. Rehefa anatin'ny ady sarotra ianao dia mino fa tsy maintsy misy zay fotoanan'Andriamanitra izay. Ary ny fahatelo riavako malala ity salamo zay tampiatanantsika ity tsika hoe ity nge salamon'ny olona mahatoky. Fa ity salamo ity koa dia salamon'ny olona tao anatin'ny ady sarotra. Fa ny fahatelo rehefa malala dia ity salamo ity koa dia salamon'ny olona izay nivadian'ny namana. Ny 5:10 dia azafady amin'ny salamo 5:10 dia mifanakaiky amin'io ihany zany. Dia hoy Davida 2:20 tsy ny fahavalo ny nanaratsy ahy fa raha izany dia niaritra ihany aho. Tsy olona ny nankahay lahy na nanandratenana amely ahy fa raha izany dia niery azy aho. Fa ianao lehilahy mitovy sarangamiko, namako sy sakaizako indrindra, dia isika izay nifakamamy resaka ary niara-mandeha tamin'ny maro ho ao an-tranon'Andriamanitra. Davida rehefa malala dia matetika tojo an'izany. Tojo izany ataontsika hoe famadian'ny namana, famadian'ny olon-tiana, fivadian'ny olona izay mpiara-miasa akaiky aminy. Ary ty salamo ty 5:10 ty dia tsy hafa fa izay ny zavatra ny fanarahan'ny Davida tamin'ny Zifita nke fa nivadika ny Zifita. Zany rehefa malala asa reza endry zavatra lalovantsika ny tiandrakehitriny ty. Fa raha toa ka mahatsiaro ianao hoe irery to tsisy pijery, indraindray ianao mahatsiaro hoe mitolona samyrery ilay zavatsarotra, mety ny ankonana kelinao sisa ny miaraka aminao, fa ny manodidina rehetra mitazana, miatakataka, dia salamo natao anao ty salamo ty.
salamina atao anao ary tompamandrarana satria salamina atao anao dia iny ny fotoatandriavako malala roa lehibe voalohany dia izao ny fanekenao amin'ny fiainanao hanompo an'Andriamanitra zany hoe rehefa ratray ianao afaka amin'ny zavatsarotra lalovanao io dia ny voadinao hanompo an'Andriamanitra zay ny tenenin'ny Davida amin'ny fahenina sitrapoko ihany nanaterako fanatitra ho anao hideranao ao Jehovah fa tsara ianao tia zany rehefa ko malala ho anao zay ity salamy ity ny mamitina ny fiainanao latsaka katerena ndraindray ilaozan'ny olona ndraindray avelan'ny olona samy rery ndraindray matsiary hoe tapidalakale miely aza ndraindray sy ny sisa rehetra mety ho zany ianao dia zao rehefa ko malala ho anao dia ity aza miala amin'Andriamanitra havaozy ny fanoloratena hoe za dia mbola hanompo anao Andriamanitra raha afaka amin'ity zavatsarotra lalovako ty dia mbola hanompo anao amin'ny sitrapoko tahaka ny nataon'ny Davida za nanompo an'Andriamanitra fa ny faharoa rehefa ko malala ho anao raha ho anao ty salamo ty mamitina ny fiainanao zany salamo zany dia izao rehefa ko malala hotsika hoe aokenao anavao fanoloratena fa tsy zay ihany rehefa ko malala fa izao manana fiainam-bavaka ny tompo no mpanoana ny fanahiko hamaly ny ratsy ataony mipampahory ahy izy ny olona izay manaova voady na marina kokoa tsy voatery voady mo misaotra masina manao hoe tsaratsara koa tsy manao voady nefa manjary tsy mahefa fa izao mba avaozy ny fanolorantenanao za tompo raha mba afaka amin'izao dia hanomponao amin'ny fifaliana tsy arahiko ny fanomponanao fa izao za tompo dia izao tsy mba hamaly ratsy olona henao ny mpanoana zany hoe manana fiainam-bavaka ary aza mamaly ratsy olona be dia be ny ratsy izay nataon'ny olona ny Davida teo Saoly nisy ratsy sy ny sisa rehetra zifita moetina nisy ratsy fa izao tsy mba namaly ratsy Davida zany rehefa ko malala ny olona latsaka ao Katerina ka mangataka an'Andriamanitra dia tsy manao voady manao hoe za ndray raha sitrany eto za ndray raha tafita eto za ndray raha afaka eto ataoko mahita raharaha zany rehefa ko malala tsy voadin'ny olona mivavaka zany tsy zany ny voady raha ireny ndray aloha raha mba za tsy mahita ravina varatra amiko tsoro za reny vo tsy nijerena za reny vo natao an'izao za reny tsy mba nitohanina za sy ny sisa rehetra ndray rehefa latsaka Katerintsika dia zany no fitenitsika za ndray aloha dia tena mitoto tany amin'ireny olona reny fa okizay ny fihavanana sy ny sisa rehetra rehefa koa malala hoy Davida eto manao hoe niatsy zany fa Andriamanitra ny mamaly azy fa za kosa Andriamanitra ny manoana no zany rehefa ao latsaka Katerina rehefa ko malala miankina amin'Andriamanitra manana fiainam-panahy ary manaova fanavozana fanolorantena amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary aza mamaly ratsy na iza ivavaka sika riavako tompo misaotra anao zahay no ny amin'ity salamo zay nomeny Davida iainanay ankehitriny ity amin'izao vanim-potoana zao dia betsaka ny latsaka Katerina tahaka ny Davida tany amin'ny faritry Zifita mandazo zavatsarotra ndraindray raha mety ho irery mety ho vitsy ao anatin'ny zava-manahirana tompo nasehonao tamin'ity salamo ity sy ny tantara manodidina izany fa anao ny ady ianao ny miatrika ny zavatsarotra ianao no aram-bako sy patery fiarovana ho an'izay rehetra ao anatin'ny fangiry filiana dia mivavaka aminao izay tompo ankehitriny jereo amin'indra fonao ireo izay rehetra latsaka Katerina tsy ndrofina retina ihany fa na ny tsy fahampiana na ny ady am-panahy na ny zava-manaingana maro isan-karazany betsaka ny mitoraka aminao amin'ity ora sy fotoana ity tompo dia valio vavaka tahaka ny Davida izy ireny fa matoky ianao miankina aminao mamonjy azy afaka amin'ny fahoriana ianao ary dia avaozy ny fanolorantenany tompo mba hanompo anao hatrany jereo ny tanindrazanay jereo ny fiainanay tsirairay avy tompo terizo zahay ho zanaka manoa anao ho mpanompo matoky anao
eo anivon'ny fankahalana, eo anivon'ny tsy fitiavan'ny fiarahamonina, eo anivon'ny zavatsarotra maro isan-karazany, ataovy matoko tahaka ny Davidy zahay, satria manana anao Andriamanitra izay mampandresy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.